tolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Tsy hijery ny loza anjony fireneko ah. Tantara mitoy nosoratany Randrianarivelo Marcelin. Ireo mpamelona ny tantara: Daniela, Gaston, Faly, Jacques Lofo, Heraldo. Mpandray feo Joary Setra Randriatsarafara. Mpanatotosa Alain Rabemanatsoa. Hatramin'izao aloha dia mandeha amin'ny atsakany sy andava mitolona ataontsika amin'ny fanerana amin'ny mpanjanatany. Na dia eo azany tsy fitoviana ara-pitaovam-piadiana dia miezaka hatranintsika, na dia lefina sikobay azany fitaovana dia resitsika foana io fahavalo io e. Marina tokoa zany fa resitsika tokoa io fahavalo e. Tamin'ny farany teo aza dia nisy andreo miaramira vazaha nanao tongotra katoka mihitsy. Angadinao le zala antsopazatsika tranona tantely dia nirefatra nandositra fa laniny. Tokoa moa nisy an'iny zay vao tadidiko fa tamin'iny tokoa ange tena niantso vonjeo reo vazaha e. Osekory tsy misy farantsony. Tena zany mihitsy e. Ny sasany zao laniny tantely dia nitangoronany dia nidaraboka atao anaty ranony efa rany. Zay aloha ny tena mampiavaka atsika e. Tsika tsy manana fitaovam-piadiana dia tsy maintsy mampiasa hevi-petsy edivana andro zalareo. Eo ny tonga amin'ny fitenenana hoe masotsokona ka zay kely ananana anao hiratra e. Miaina amin'ny zava-misy foana eo amin'ny fiainana fa tsy mitady ny tsity zany. Marina mihitsy amin'ny voalazanao zany sefra verobe a. Tsy maintsy mitady hevitra foana tsika na voatana ny firenena eo ambany vahony mpanjanatany Frantsay. Zay indrindra zay gisa lana angalaketsaka izy mangalatra indray no avavako. Ka zany io ahy ny tanyntsika sy ny arentsika anjakandreo vazaha io ny volamena sy ny vatosoa aondra anjala Fransa avokoa. Zay mitolona ho amin'ny fahafana Madagasikara dia ataondry zalazalambo avokoa ary tsy anelandro mihitsy raha tsy maty. Noho izany dia tsy maintsy miezakandro manaly sika mba hidiana amin'ireo vazaha-mpanjanatany reo e. Zany mihitsy efa tsy anaiky ny fanjakazakany vazaha eto amin'ny tanitsika zany tsika dia tsy maintsy mitolona hatramin'ny farany. Noho izany dia tsy maintsy mitady fitaovam-piadiana toy ny basy sika ahafahana hanafika ny tombon'ireo vazaha-mpanjanatany reo izay manjakazaka ny tanin'olona fotsiny izao e. Tsy maintsy ho tafiatsika aloha zany ny tombony zareo amin'izay tsika manana fitaovam-piadiana ahafahana miady amin'ny zalako. Efa akaiky raha teo ty ny 7 marsa dia mila mailo sy mivombonina tsara amin'ny fitaovam-piadiana samihafa. Ka andao ary andinika amin'ny planina rehetra momba an'izany fa sao dia varian-dresaka eto fotsiny sika e. Zay ny tena mety ary. Entrez. Ah, capitaine Samuel. Mansoa. Et prenez place, s'il vous plaît. Manajano mon commandant. Tonga fa henoko fa hoe totramila mpiantso hainao. Oui, c'est vrai. Nampiantso satria misy fikoniana tian'ny rebelle atao misy andehan'olona comme zavatra ka tokony il faut se méfier capitaine. Za koa nefa nandrendreo siosion-dresaka momba an'izay na tamin'ireo miaramila antsika fa tsy mbola hitako izay tena marina amin'izy aloha dia mangina. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut se préparer. Zay manko no tatitra vaovao tonga taty ihany quoi. Tamin'ny espionnantsika. Dia inona tokony ataoko amin'izao mon commandant? Zao hein. On va les exterminer tous. Ireo mpikionireo vonoina daholo sao isika indray no victime ka ho afa-baraka déshonneur be zany pour le monde et pour la France surtout. Tsy manaiky isika ho resin'ireo malgasy reo. Azoko tsara ka inona tokony ataontsika an'izany tonga ve dia ho tafiana zany sa ahoana? Zao ary no hevitra capitaine ka écoutez bien.
alefa sy fa menanao commandant. Hevitra tsara ny voalazanao mon commandant fa ny tsaro tanterahana angambany aloha raha araky ny hevitra de ty tetika faharoa ty satria mila olona marobe ano asa terivozina amboatra lalana tsika. Oui, ça c'est la vérité, ça, capitaine, hein. Car on va planifier. Parce que nous allons construire une voie ferrée. Et puis des routes. Pratique transporter les produits, les pierres précieuses pour la France. Sady araky ny tatitra azoko avy amin'ny France de mila akory sika hanamboarana fitaovam-piadina sy ny fikarohana samihafa. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça, capitaine. Il y a un mot premier responsable amin'ny fandraisana an'ireny rapport rehetra avy any Fransa ireny. Ka mazava ho azy fa ianao zany mafantatra zavatra bebe kokoa. Araka ho voalaza ny baleta pitsikilo ange de isy fanampiana ho antsika hono avy Atsilarana io Zany hoe isy fiaramanidina hitondra fitaovam-piadiana ho antsika hono ka ho tonga izy io mety afaka herinandro eo angamba ery amin'ny seranam-piaramanidina ery. Za mivedy mba hitombony. Iza no hanome antsika fitaovam-piadiana maimai-pony io zany. Fa araka ny fahazoko azy de tetikady entina isamborana antsika zany. Tsy matoko mihitsy mantsy aho hoe isy olona nampy anao maimai-pona zany fotsiny eo. Fa mantoy izy nampy anao de tsy maintsy isy takalony zay. Zay aloha hevitra fa asa aloha na zany diso mailo loatra na hono. Ka tsy hita fa iahy-atsy avana anao io fitenenan'izay mino aho fa mpitolona mitovy tarigetra amintsika ihany zany. Mitolona ho an'ny fanafana ny tanindrazana miady amin'ny tsirarany zareo Eny ary fa manaiky ary vonina andeha eny seranam-piaramanidina raha-pitso e. Tena ilaitsika ireo fitaovam-piadiana ireo tena iadiana amin'ny vazaha satria tsy ho ela ihany koa dia hikady na andro manatantara dia ny 20 mars zany mba iadiana amin'ireto vazaha mpanjana tany sy bodi-tanin'olo reto. Tonga eto amin'ny seranam-piaramanidina ny tsikitirona io. Aiza zay fiaramanidina io fa to mbola tsy tonga ihany efa ho atsasakadiny zay no nahatongavantsika teto mitombona ihany ny eritreritro hoe karazana fampiasonana fotsiny ity zavatra ity fa tsy misy an'izany akory manana finoana sefo fa ny andro teto ihany tsika dia aleo andrasana trano farany hitanao zany zany fa maheno firarondrahoana motera ry tazantsika manangasangria iny le fiaramanidina tena fiaramanidina marina ity sefra verobe iny fa efa manomboka midina ohatray marina tena marina ny voalazany lava tena fiaramanidina hidina eto amin'ny seranana mihitsy ity tsy aleo fe tonga dia anatona ry sefo aza mbola mandehany aloha fa aleo mitazana ety lavidavitra fotsiny fa mailo ihany ka sao dia mba velam-paniko sao mba isamborana antsika. Ianao zany koa tena mailo loatra ry sefra verobe hitanao fa miantso antsika anatiny le mpanamory tsy ho vazaha mena sofina fa afrikanina mainty hoditra
azo antoka tsara fa mpiara-mitolona amintsika ngizy ireo e. na dia zany aza mba mailo ihany fa nratsiny eo ntsikely laliny tsy mahita hevitra mihitsy mantsy zalahy ny fisamborana antsika hatramin'izao ka mitady izay fomba rehetra zareo. voaraisy efa tsika koa tsy hanaiko samborina mora foana izany e. tsy mahatahotra tsika fa samy lehilahy nosorandreniny menaka ve dia hanaiko samborina mora foana io. tena losy ty fa zay anie le efa nolazaiko anareo fa tetika isamborana antsika nataony reto vazaha reto e. Zao sika zao tratra-babondry zalahy vazampanjana tany fao fitaka tany kely foana mody hoe izy fiaramanidina amin'ny fitaovam-piadiana dia nanaiky mora fa tsy mananao fanadihadiana akory kinanjo baso maro vava no mitsena ka tsy afa-nitsofoka ka dia aleo tolobatany. tsy maintsy atohizana trano tolona anafahana amin'ny Madagasikara eo ambany vahony reto mpanjana tany rehetra hoe araka ny resaka indoko dia hoentina anao asa terivozana ho ntsika. Tsy hanaiko mora foana ny fanjakazakany vazaha zany tsika fa tsy maintsy hitolona hatrany farany. na raha anao teo Madagasikara tany razana tsy hijery ny loza anjony fireneko ah lofasonnomeny razana taloha tantara mitoy nosoratany Randrianarivelo Marcelin. Ireo mpamelona ny tantara Daniela, Gaston, Faly, Jacques Lofo, Heraldo. Madagasikara tany razana Mpandray feo Joary Setra Randriatsarafary. Mpanatotosa Alara Pemanatsoa. Mbola itoy